Tsy nanadininy zava-mitranga tamin'izany 13 May 2017 ihany koa Andriamatoa Alain Lamarson tonga teny amin'ny kianjan'ny 13 May ny tenany nanatanteraka ny fanamariana ary dia nisy ny afatra izay nomeny ny mpitondra fanjakana ankehitriny. 12 taona taorian'ny tolona 13 May 2017 laza Andriamatoa Alain Lamarson fa toerana nilatsahan'ny atsembohany fiafiana ranomaso ary rano kianjan'ny 13 May na tamin'ny taona 2017 na ny taona 2020 ary ny taona 2020 nanao antsoavo ho an'ny mitondra Andriamatoa Alain Lamarson teny amin'ny kianjan'ny 13 May. Teto nazahoanareo seza fiandranana na nisy fifidianana azy satria niainga tamina tolona ny sesy teto amin'ity fireneny ity ka ny mody manadiny mantsy tsy mety eto amin'ity tanindrazany ity azay foana mahatonga hoe verina foana le fitakiana hatramin'izao ka hatramin'izay noho le tsy fijerevana inona inona ny takiana teto vao nanomboka mihitsy ny 20 tompoko dia efa nijoroana teto le hoe oka tsy hitsabatsabaka ny vahiny amin'ny raharaha tokantranon'ny Madagasikara ho an'ny malagasy zay nijoroana teto adino izy amin'izao fotoana izao tena dino tanteraka lasa miteny vazahany amin'ny anteny meram-pirenena gaga ny tenanay tena gaga ary gaga maninona tsy mitsangana nrehetrarehetra ny malagasy mba miteny hoe tsy mety zany tsy azo atao zany ary inona koa ny mahazo antsika tompoko ohatra ny tratrany hoe manafatra olona avy any an-dafy vao vita zavatra fa nga dia tena vendrana le malagasy ety tsy mahavita ninonina zany mialatsiny tompoko fa ny malagasy teto napietsika nyity fireneny ity na tonga ny rehetrarehetra tao amin'ny seza fiandrianany fa tsy niantso avy any ivelany no ny lahatra teto ka zay no tiako apetraka mazava mihitsy satria mahamenatra raha zany mandalondaly fotsiny tsisy dikany olona namono tena teto raha misy tompoko zavatra nitranga tamindreny anteny meram-pireneny reny dia mahamenatra tsisy tsy niteny nareo mpanao gazety ny vola mandehandeha na solombavam-bahoaka ary nitsotra tao fa dia vola fotsiny ny ato zany hoe lany amin'ny vola zany ny rehetrarehetra na momba ny fanendrena minisitra ary dia efa misy kinamanamana sasany moa nahazo trano dia nanome minisitra misy zavatra fahafa daoleny elizy ka raha zany tompoko nentim-bohy atsika ny repoblika fahefatra dia iveriny eto amin'ity kianjan'ny 13 mety iny vahoaka Notsim-pian'Andriamatoa Alain Lamarson ihany koa fa fanoerana trano ny kinamanamana didiko fe lehibe ny kolikoly sy ny tsy fijerena amin'ny vahoaka ny tolona ny fandimy teto amin'ny firenena lazy ty mpanao politika ity fa misy ny lahara-pahamehana eto amin'ny firenena zava-maika tsy hoe kory hoe iandry ny vola avy any ivelany anao an'izao hoe maro ny zava-maika eto mitakiny zany teto amin'ity toerany ity mba nirariny sitsy no an'ny vahoaka malagasy andrariny zany tsy migadrakadra foana satria be dia be zao migadrakadra foana noho ny resaka tany noho ny resaka hafa torotoro zany rehetra zany misy eto ka oka iverina nirariny sitsy eto Madagasikara zay ny nedivana teto zay ny nandaniana rondo teto zay ny nefina teto fa tsy hoe miandry vola avy any ivelany vao andeha. Nametraka fehezam-boninkazo teo anoloan'ny lapantanàna Analakely Andriamatoa Alain Lamarson sy ny namany ahatserovana ny datany 13 May 2017.